Singa iray maha-firenena maleo tena ny firenena iray, ny fananana tafika manokana ao aminy. Ho antsika eto Madagasikara dia manana ny tafika malagasy izay niara nijoro tamin'ny nahazoana ny fahaleovantena. Ato anatin'ny fandaharana manokana iresana momba ny tafika malagasy isika manoloana ny fahatongavan'ny fetim-pirenena, ka inona avy arany ireo lohahevitra ho hita mandritra ny fandaharana. Tonga amin'ny fotoana ankehitriny anavaozana ny tafika malagasy ka amerenana indray ny asiny ary anamafisana ny fitokisan'ny vahoaka. Fa io kosa aho, ireo tafika malagasy alahoery anome tanana sy amerina ny tamberina andraikitra ho an'ny vahoaka dia ny fandriampahalemana. Toy ny firenena rehetra eran-tany dia samy manana ny tantarany avokoa ny filoha alinday na ny tafika ao aminy. Nolovany izy io no ny fivoarana nisy na no ny ady lehibe roa ny fanesy teto amin'izao tontolo izao. Raha ny eto Madagasikara no atao tompo-maso dia mifanindran-dalana hatrany ny tantaran'ny firenena sy ny tantaran'ny filoha alinday. Amin'izao akatoky ny fankalazana ny faha-80 taona amin'ny fahaleovantena izao dia tsara sy mendrika indrindra nanatotosana izao endrim-pandaharana izao noho ny antony roa. Jery todiky ho an'ny faha-80 taona lasa ary ireo vina ny tafika tiantsika ho kasaina amin'ny taona 2020 zany hoe ny tafiky ny taonjato faha 120. Arositsika miandalana eto ireo fivoarana nisy hatramin'izay. Asiko fanampanazavana eny antsefatsefany eny ny nasamihafa azy ireny ary indrindra nampiavaka azy ireo ary farany dia inona no rasan'ny vahoaka. Nanaona kosa ara ny lalana nolalovany eta-major ny tafika malagasy. Raha mananaraka ny tantaran'ny firenena malagasy tsika tamin'ny repoblika voalohany tamin'ny taona 1709 ka hatramin'ny taona 1779 dia nisy zany atao hoe état-major particulier izany. Taorenan'izany anefa dia efa nivadika sady izy io ho état-major de la défense nationale des forces armées na MDNFA. Tamin'ny taona 1779 sy 1779 kosa tao amin'ny repoblika faharoa dia niovanarana izy io natao hoe état-major général de la défense de l'armée populaire. Ny 1779 ihany anefa dia efa niovandray izy io ho état-major général de l'armée populaire raha tipaza masondray tao amin'ny repoblika fahatelo tamin'ny taona 1779 sy ny faha-5 sy 2000 dia niovanarana izy io natao hoe état-major général des armées na MK. Tao anatin'izay vanim-potoana izay ihany anefany dia efa niovanarana fanondrona izy tamin'ny taona 2 sy 2000 dia lasa hoe commandement supérieur de l'armée malagasy na CSAM. Ny foibe mpitondrana kosa dia natao hoe commandement supérieur de l'armée. Tamin'ny taona 3 sy 2000 dia niverina indray le anarana natao hoe état-major général de l'armée malagasy na hoe MKM. Miaina amin'ny repoblika faha-4 izao dia mbola nitoizantsika izay anaran'izay nataontsika hoe état-major général de l'armée malagasy na ny MKM. Tamin'ny taona 20 sy 2000 ty anefa dia niova izany ka lasa atao hoe état-major des armées. Azoko lazana anefa fa ny rafi-pitondrana na ny régime, ny vanim-potoana na ny période ary ireo ambana maro samihafa na ireo menace no nanosika ny fitondrana ny fandimby hanova hatrany ny rafitry ny tafika tamin'izany fotoana izany. Fa ny fandrafetana ireo ratsa mangaika niaraka tamin'izany dia niara-dalana hatrany tamin'izany fanovana natao izany. Misy koa anefa ireo antony hafa tsy azo idivirana toy ny ara stratégique, ny taktika na ny didina ny ranomasombe indianina taty amin'ny continent afrikana izay anisy ary ny zavaniseho naneran-tany. Ho resantsika rahampitso indray kosa izavy ireo lehibe ny fandimby ny tantana ny eta-major ny tafika malagasy.